No tanterahina tao Morondava, faritry Menabe, ny 20 Mey 2024, ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ho an'ny tantely teto Madagasikara. Andao iara-iasa ho fiarovana ny tantely, io no lohahevitry ny fankalazana tamin'ity taona ity satria biby tena manan-danja eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao ny tantely noho ireo vokatsoa entiny eo amin'ny asany, ny sakafo sy ny fanafody ary ny firindrany ny tontolo iainana. Nanamarihana ny fankalazana ny fifanakilozan-kevitra mafonja taroan'ny famelabelarana nataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajany ho fanatsarana ny seha-piariana tantely. Ny vohitra nandritry ny fifanakilozan-kevitra ny fahavononan'ny rehetra iaro sy ampiroborobo ny lalam-piariana tantely satria faritra anisan'ny mamokatra tantely i Menabe. Nakalazaitsika teto Morondava ny andro iraisam-pirenena amin'ny fampiroboroboana ny fiompiana tantely maneran-tany. Ny antony manokana satria ny faritra efa nisy ainga zay nataon'ny faritra tao aorianany reny forum régional zay niatretsika tamin'izay nanosongadinana fa ity faritra ity dia manana ny potentialité amin'izany fiompiana tantely zany. Ka izay natonga ny tao amin'ny ministère nanolotra nanao fangatana tamin'ny fahafitaram-panjakana no safidina ity faritra ity no ankalazaitsika eto Madagasikara ny andro mikasika ny fampiroboroboana ny fiompiana tantely mikasika ny reny tantely zany. Tanteraka ny atrikasa zay natao ary hita ny anjara mavitrika natao ny ireo mpiara-monina rehetrarehetra ary hita koa ny favonona ny ireo tatsa iara fanometanana amin'izany fampiroboroboana ny fiompiana tantely ato amintsika. Ny ambara dia nitohizan'ny asa satria ny etaeta zay navohitra tao anatin'ny atrikasa mba ny faniriny ametrahana ny toerana sahaza azy ny vokatra ny tantely ny Menabe zany. Ny vokatra ny tantely ny Morondava zany. Manana ny anarany zany tantely la jujube, tantely ny halaongo. Zany rehetrarehetra zany no nivohitra teto ka anjaranay anavony anivon'ny ministère zay misahana manokana fampiroboroboana ny fiompiana no fanometanana amin'ny faritra afahantsika metraka zany vokatra anankiray lehibe zay labellisé amin'ity faritra ty ho hitany maneran-tany zany vokatry ny Madagasikara zany. Raha ny tsindry no resahany fanimbana tontolo iainana no resahana efa ombienibieny anisany vaingan-drorara no apetraka ity fitondram-panjakana ty zany ady zany. Ka ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny dia efa mandray ny andraikitriny sahaza azy. Fa amile tosika zay atao zao dia ny valorisation, ny fametrahana ny toerana fa hoe io tontolo iainana io afaka mahavelona, io tontolo io afaka mamelona ny fianakaviana. Hitatsika teo amin'ny statistika mahery ny 2,000 ny fianakaviana efa miditra misehatra zany fampiroboroboana fiompiana tantely zany. Ny tantely dia mila hazo ary ny hazo koa dia mila tantely. Zay mahatonga anay miteny hoe samby mandray andraikitra ny tsirairay fa ny fametrahana eo aloha ny fiariana zany no antoka lehibe ahafahan'ireo mpisehatra ao anatiny zany ahafahan'ireo tatsa zay mivelona mamorona nyreny ala voaro reny ahafahana koa ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny mifanometanana ahafahantsika sady hiaro ny tontolo iainana ampiroborobo ny tontolo iainana azo ny vokatra avy amin'ny tontolo iainana. Vinan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny ananana seha-piariana mamokatra tsara sy mahomby ampiakarana ny tambokatra, ny fantarana ny faripamokarana amin'ny alalan'ny fampitomboana ny andian tantely ary ny ampiakarana ny taham-panondranana hatramin'ny 30 isan-jato. Nisy ny fampitaovana afakana rano tantely na extracteur roa ho an'ny coopérative-ny mpiomby tantely ao Menabe sy Melaky. Nampiranty ny vokatry ny tantely ihany koa ireo coopérative sy fikambanan'ny mpiompy tao Menabe zay efa saro-piaro amin'ny fiarovana ny ala ho fiahina ny fiompiana tantely. Tena manokana zao dia mba manana toka tantely folo nefa tena zao zay mahatsapa hoe ohatra ny miena le vokatra amin'ny tantely, ny hainandro, manodidina, zava-maniry
Izao zay efa mieritreritra hoe mba hamboly azo tia ny tantely kokoa ny vonony. Zay zany no zavatra mbola eritreretinay zany hoe aiza no manao fambolen-kazo ary aiza no manitatra satria hoe raha eto an-tanàna aloha dia atao hoe efa akaikaiky saturé zany hoe tsy tokony asiana trano tantely maro be loatra fa hoe sitasitaka any ambanimbany vohitra kely any amin'ny 10 kilometatra any le tena anatin'le manakaikaiky ny ala be zany. Zay no eritreretinay zao mba hampitomboana le vokatra zany.